Tontolon'ny fitaterana nanomboka ny voalohan'ny volana Septambra lasa teo dia Niakatra hoe 700 ariary, ny saran-dalana ireo zotra 500 sy 410 mampitohy ny Ambohimanarina sy Ambodifilao ary Ambohimanarina sy Ambodifilao. Misy amin'ireo mpanjifa na ireo mpandeha no tsy mankasitraka ny fampiakarana na dia misy any azy ireo mankasitraka saingy nanambara kosa izy ireo fa tokony hatsaraina ny kalitaon'ny asa izay tanterahany ireto zotra ireto. Mahakasika ilay fiakaran'ny saran-dalana ho an'ny zotra 105-114 izay efa nahitana filazana tamin'ireny fiara-pitaterana ireny dia nanomboka omaly voalohan'ny volana Septambra no niatra ny fampiarana izany. Niakatra ho 700 ariary ny saran-dalana raha toa 400 ariary ny tapa-dalana. Nareo kooperativa fa misy any hoe napaka an'izay hoe 700 zay. Dia nanomboka tsy nankasitraka ny zava-misy ireo mpandeha ary milaza fa mifanakaiky loatra ny lalana izoran'ireny fiara fitaterana ireny ka tsy tokony hiakatra ny saran-dalana. Dia tokony hijanona eo amin'ilay tsy tratra mihitsy ilay izy tena ezaka be. Eto izao izay andray hoe andeha telonjato Analakely dia hozy izy hoe efa 700 ihany. Efa ny any Potombe efa 700 efa eto Ambohimanarina mandray dia mbola hoe efa 700 ihany Analakely dia tsy mety mihitsy ilay izy. Misy amin'ireo olona mpampiasa amin'ny zotra 105-114 iny arak'izany no mitaraina fa tsy takatry ny fahefan'izy ireo ny fiakaran'ny saran-dalana ho 700 ariary. Ho an'ireo tsy afa manoatra kosa dia tsy maintsy miezaka ny manaiky izay fanondrotana ny saran-dalana izay.